dia faly miona aminao ndray mba hiaraka midinidinika aminao ndray mba hitombontsika amin'ny fahalalana any Kristy Jesosy. Irahantsika rehetra mahalala ry havana fa eto amin'ity fandarana ity dia izany ny tena tarigetrantsika dia ny hitombona amin'ny fahalalana any Kristy, satria averimberina mazana ny hoe arakaraka ny ahafantaranao ny momba ny olona anankiray ny mahatsaratsara kokoa hatrany ny fifandraisana ao aminy, satria ny fahalalana ho azy dia azahoanao manamboatra ny fitondrantenanao eo anoloany. Raha ohatra fantatra hoe olona mahafinaritra ty olona ity, olona azoko anambarana ny zavatra sana am'izao ty olona ity, dia fifaliana ho anao mandrakariva ny manatona azy. Ary Kristy Jesosy raha teo moa no fantaritsika lalindalina kokoa, ka dia mangataka amin'ny tompo isika izany fahalalantsika azy lalindalina kokoa hatrany izany, dia hahatonga ny fiainatsika ifanaraka hatrany am'izay nitendren'Andriamanitra azy. Alohan'izany anefa dia mbola tsara raha miara-mivavaka misaotra n'Andriamanitra isika. Raha eo misaotranao zahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao indray amin'ny famanginao anay amin'ny toerana izay misy anay, na iza amin'ny alalan'ny teninao tahaka izao. Indrindra sitraky ny fonao ny ampahafantatra anay lalindalina kokoa any Kristy Jesosy tomponay, ilay ny rahinao mba ho mpamonjy izao tontolo izao, ho mpanafaka anay, ary indrindra hitaradalana anay eo amin'ny fiainana izay tsy fantatra akory ny alokony ampitso. Misaotranao zahay noho ny fananana azy, ary indrindra misaotranao koa zahay noho ny fanananay ny teninao. Raha eo mangataka aminao ary zahay ankehitriny, aoka mihitsy ny fanahy masinao no anazava ny teninao aminay, mba hitoerany zany teny zany eo amponay, ary ahatonga anay ahay manara-dianao, ahay miara mandeha amin'ny Kristy, mba ho voninahitra ao ny fiainanay raha eo. Amin'ny anarany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy, anio isika dia hamantatra any Kristy mpisorona be. Kristy Jesosy mpisorona be. Ary ny anakinantsika izany dia ny soratra masina voasoratra ao amin'ny Hebreo 4, manomboka amin'ny 7:10 dia mitohy amin'ny 5 ka mifarana amin'ny 10. Zay vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Koa satria isika manana mpisorona lehibe zay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona la efa nekaintsika. Fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanatona ny seza fiendriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazontsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona, ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ny ota. Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodideny ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ny ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany, afa-tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona. Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao izany niteraka anao androany, ary toy ny lazainy ao amin'ny teny havako hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka. Tamin'ny androny nofiny, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesany izy, sady voainy noho ny fahatahoran'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy, na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy, dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaon'i Melkizedeka. Teo amin'ny testamenta taloha ry havana, dia efa fantatry ny maro amintsika angamba, satria efa nojerentsika tany aloha, indrindra teo mana isan'andro anisy nanaraka izany ianareo, ny fizarany tabernakely n'Andriamanitra
ho toerana masina indrindra, toerana masina ary kianja. Ny toerana masina indrindra ho toerana tsy azo nizaniza ale afa-tsy ny mpisorona be ihany, ary ny mpisorona be dia tsy maintsy mitondra raha miditra ao amin'izany toerana masina indrindra izany, hanao fanavotana ho an'ny Israely. Indray mandeha isan-taona ihany izy mahazo miditra ao, ary tao amin'ny tabernakely moa izany. Fa io tabernakely io taty aoriana, rehefa natao ny tempoly tao Jerosalema, dia niendriky ny tabernakely mihitsy ny tao anatiny, ary ny zavatra tao amin'ny toerana masina indrindra tao amin'ny tabernakely no napetraka tao amin'ny toerana masina indrindra tao amin'ny tempoly. Ny zavatra nisy dia izao: ny manelanelana ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina dia efitra lamba, na dia tao amin'ny tempoly aza, tao amin'ny tempolin'i Jerosalema aza. Ka izao ny zavatra hitantsika, izao ny zavatra fantatra: rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, dia izao ny voasoratra hoe dia rofotra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Nahagaga izany, nanjary nisokatra ny lalana makao amin'ny toerana masina indrindra. Ary izany no tiany soratra masina ambara eto, hoy izy hoe: koa satria isika manana mpisorona be zay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny toerana misy an'Andriamanitra moa dia fantatsika fa ny lanitra. Ary ny mpisorona be tamin'ny testamenta taloha dia miditra ao amin'ny efitra lamba, ary rehefa rovotra zany efitra lamba izany dia toa milaza hoe misokatra ao antsika ny toerana masina indrindra, satria ilay mpisorona be efa lasa namaky ny lanitra. Dia hoy ny 5:50 amin'ny Hebreo 4 hoe: fa isika tsy mahana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika, fa izay nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra kanefa tsy nanana ota, koa aoka isika hanatona ny seza fendriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Ny ampirisiany ny tenin'Andriamanitra amintsika eto, ampirisiany mpanoratra ny Hebreo zay olombelona ihany nefa nitarihiny fanahy masina izy, dia manazava amintsika ny hoe Jesosy Kristy Tompo, lay mpisorona bentsika, dia efa lasa namakivaky ny lanitra hanoloana ny seza fendrianan'Andriamanitra, ary noho izany dia aoka hanaraka azy sika, aoka hanaraka azy sika amin'ny fahasahiana mihitsy no azahoantsika manaraka azy, fa misokatra ho antsika ny lanitra. Eto ambonin'ny tany riavana, raha manatona ny manam-pahefana sasany ianao, asana premier ministre zany na président zany, dia misy natao hoe chef protocole. Ka rehefa ny chef protocole no milaza aminao hoe midira, dia tsy misalasala mihitsy ianao, miditra miona amin'izany manam-pahefana izany. Eto dia Jesosy Tompo no azontsika lazaina hoe chef protocole. Izy no efa miditra mialoha, ary isika dia asaina hoe andao miaraka aminy, andaontsika miaraka aminy izy, dia hita amin'izany miavana. Fa ny olona mora ohatra andeha iona amin'ny manam-pahefana izy, mazana dia izao misy zavatra mahatery azy, tiany ambara angamba, na tiany holazaina, na tiana ho azo, na tiana mpahafantarina, dia manatona ny manam-pahefana izy. Ary indraindray moa mangataka audience izy, nefa indraindray tsy afaka mandray ny manam-pahefana, na misy antony tsy azo ona mandray azy. Fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia tsy mba tahaka izany mihitsy. Mampatsiaro ahy itony karitsotra nataony ty olon-tsotra anankiray hoe ny lanitra kosa ozy biraotsy mikatona, ka raisiny avy hatrany ianao raha vao manatona. Ary tena marina izany. Aoka ianao azoto manatona ny seza fendriana ny fahasoavana, fa efa any ilay mpisorona be, efa niro lalana anao any izy, Jesosy Tompo izany. Aoka tsy salasala ny anatona amin'izany ianao, seza fendriana ny fahasoavana ane io e. Ary zay no mahafana ry avy. Rehefa mino an Jesosy Kristy Tompo ianao, fa izy no ilay maty misoloheloka anao teo ambony hazo fijaliana,
izy no ilay fanatitra indray mandeha zanak'ondron'andriamanitra, izy no ilay mpisorona beza nitondra ny ranony fanekena vaovao nanatona ny seza fiandrianan'andriamanitra, dia afaka manatona ny seza fiandrianana ianao, satria tsy seza fiandrianana hitsarananao intsony ny seza fiandrianana, fa seza fiandrianana ny fahasoavana, famelan-keloka ao anao no ny ranony zanak'andriamanitra, famelan-keloka ao anao no ilay mpisorona be nitondra ny ranony fanekena vaovao nanatona izany seza fiandrianana ny fahasoavana izany. Ary noho izany aoka tsy salasala intsony ianao anatona azy, mba ahoana oza azo tia famondram-po, efa any ilay mpisorona be mitondra ny ranony fanekena vaovao, fahasoavana sy famonjena amin'izay andro manahirana, amin'izay andro ahatserovanao no hoe sahirana mafy azy zany, ary tsy zany ihany fa ny soratra masina dia mampirisika anao hiaona mandrakariva amin'Andriamanitra. Eto ry havana dia tsara ny milaza fa maro ny olona tsy manaiky izany, maro ny olona zay miraparapa anaty aizina, maro ny olona milovika amin'ny fahoriana, maro ny olona mivesatra adin-tsaina, maro ny olona no sahirana amin'ny zavatra rehetra, nefa na eo aza ny tenin'Andriamanitra hoe manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, dia tsy mety anatony izy. Ary zay no zavatra mampalahelo indrindra, ary zay no zavatra mampahory an'Andriamanitra, satria hoe Andriamanitra hoe inona ary ny mbola tsy nataoko taminareo hoe efa sokafako anareo ny lanitra maninona ny tsy manatona. Raha amin'izao fotoan'izao moa ry havana, ny misy antso avy any manam-pahefana ambony eo amin'ny faritra misy anao na eo amin'ny tany razanao, milaza aminao hoe misokatra ho anao anie ny varavarako hoe, misokatra ho an'izay rehetra te anatona ny varavarako, na iza te anatona avia, milaza aminareo aho fangamba handray olona efa mitramboropolo ora amin'ny 4 ora ny président. Saingy tsy afaka manao zany moa izy amin'ny maha olombelona azy, fa ilay Andriamanitra ny lanitra, tompony hery rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, manana ny vahaolana rehetra ilain'ny olona, no mampirisika ny olona hoe aoka anatona seza fiandrianan'ny fahasoavako ianareo amin'ny fotoana rehetra, aoka hanafahasotonanao zany ianareo, dia evero fa faty antoka ho anao ny tsy anaovanao zany. Eto nefa dia tsara ny manamarika fa tsy azo andehandehanana foana korona izany azy ny manoloana ny seza fiandrianan'ny fahasoavana io. Jerentsika manomboka amin'ny toko 5, manomboka amin'ny 1 ny valiteny manambara izany, tsy azo andehandehanam-poana korona izany azy, fa izao tsy maintsy efa nisy ny mpisorona be mialohanao, zay inonao, tiavinao, ankatoavinao, ampitondrainao ny ranony fanekena vaovao. Fa hoy ny voasoratra amin'ny toko 5:1, fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao raharahan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota, dia olona zay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodidin'ny fahalemena ihany, ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy zay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona. I Arona dia nantsoin'Andriamanitra teo anivon'ny Israely ho mpisorona be, ary zany mpisorona be izany no mitondra ny ranony fanekena miala avy eo amin'ny altara fanaovam-panatitra ka mitondra azy makany amin'ny toerana masina indrindra. Izao nefa tsy noho ny fahamarinan'ny tenany, fa na izy koa azy dia mitondra izany raha zany mba ho solovona azy amin'ny maha olombelona mpanota azy koa, dia ny ranony fanekena zay entiny dia sady ranony fanekena isolo ny tenany no isolo ny olona izay anaovan'ny fisorohana ihany koa. Ary izao ny zavatra hita no tendren'Andriamanitra Arona ho mpisorona be. Tadidintsika ngamba fa Zakaria rainy Jaona mpanao batisa teo mpanaovana ny raharahany mpisorona be indrindra izy no nisy eon'ny anjely ka nilazan'ny anjely hoe hiteraka zazalahy ianao, hiteraka ny Jaona mpanao batisa,
ary zany dia olona notendren'Andriamanitra, olona voatendrin'Andriamanitra, olona na dia mpanota tokoa azy, olona manana ny fahalemeny, ary mahatsiaro tena ho zany mihitsy ny mpisorona be. Tsy milaza izy hoe za de olona tanteraka, za de olona masina tsy manatsiny mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra, fa mahatsiaro teny izy fa ny raza entiny miala avy eo amin'ny alitara ka entiny makany amin'ny toerana masina indrindra dia raha misolovona ny tenany sy misolovona ny olona izay mitondra miaraka aminy izany fanatitra izany, saingy izy irery ny mahazo miditrany, olona voaositr'Andriamanitra, olona tinendrin'Andriamanitra. Zao anefa ireo olona tinendry ny testamenta taloha ireo de olona mety maty, olona misolosolo, ary zany no natoko an'Andriamanitra ho nanao fanatitra iny ray mandeha monjy tsy soloina intsony ny zanak'ondry, ary tsy soloina intsony ny mpisorona be, fa Jesosy dia sady zanak'ondrin'Andriamanitra mitondra ny fahotana zao tontolo zao, no sady mpisorona be. Fa hoy ny voalaza ny 5 ihany hoe de toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tena no mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao, izany miteraka anao androany, ary toy ny lazainy amin'ny teny afaka hoe ianao ny mpisorona be mandrakizay. Zany hoe Jesosy Tompo dia sady zanak'ondrin'Andriamanitra no mpisorona be. Ary zany no nahatonga an'Andriamanitra hitantsika amin'ny 7 amin'io ihany hoe tamin'ny andro nonofony, izany hoe fonizy tonga zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, raha nanao fivavahana sy fangatana nombany fitarainana mafy sy ny ranomasy be tam'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy. Aiza moa no ahatserovantsika izany? Ahatserovantsika ny alin-jalijaly ny Kristy tao Getsemane fa izany. Ahatserovanao ilay zanak'Andriamanitra tao anatin'ny nofo izy, fa sady zanak'ondry izy no mpisorona be. Zanak'ondry izy satria voasoratra hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, nefa mpisorona be izy satria voatendrin'Andriamanitra ho mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka ho ny voasoratra. Ko raha nitondra ny tenany atao fanatitra izy, de nangirifiry tamin'ny nofony, ary fantatsika fa tao Getsemane izy dia nipotrapotraka tamin'ny tany tahaka ny raha nandinitra tamin'ny tenany azy. Tamin'ny andro ny nofony de tsy zaka ny nofony, zany hoe ho faty zany. Ary mazava loatra izany ny mahanofo any Kristy, mahatonga azy ho tena olombelona, fa tahaka ny tsy fahazakantsika ny ho faty no tsy nahazakany ko ny fahafatesana, ka nahatonga azy ny taraina hoe raha eo raha azo atao esory amiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoka ny ianao atao fa ny anao. Zany nahatonga azy antsoantso mafy teo ambony hazo fijaliana fa izay hoe Andriamanitra, na hoana de mahafoy ahy ianao. Nefa mo sady mpisorona be izy, ary de hoy ny voasoratra hoe de nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana netiny izy na de zanaka azy, ary noho izany niaritra ny fahafatesana izy. Niaritra ny fahafatesana izy, zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo dia mpisorona be nitondra zany rano ny fanekena vaovao izany ho eo anatrehan'Andriamanitra. De nentiny eo anatrehan'Andriamanitra namaky ny lanitra izy, nakany an-danitra nanambara tamin'Andriamanitra hoe vitako ny fisoronana raha eo. Ary ny rano ny fanekena vaovao nalatsaka tany Kalvari, de ho famelan-keloka zay rehetra mino azahoany miditra eto anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao. Endre zany tombontsotsika mahalala zany zava-miafina izany ravy, tsy ho fantatra naiza mihitsy zany. Raha tsy mandinitra ny soratra masina ny olona de tsy ahalala izany mihitsy. De hoy ny voalaza hoe ary rehefa nataony tanteraka izy de tonga aloha rano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Nanjary loha rano ny famonjena mandrakizay. Famonjena mandrakizay hoe ny tediavinao, aizary no ahitanao zany. Hitady famonjena any amin'ny vatakazo ianao, any amin'ny loha rano. Hitady famonjena amin'ny fomba mpivavahana, hitady famonjena amin'ny lalàna. Tsy ahita zany ianao. Fa ny famonjena mandrakizay dia eo ampelantanan'ilay mpisorona be nanolotra ny ainy hisolovinanao.
dia Jesosy Kristy tompo izany. Ny famonjena mandrakizay dia amin'ny fanarahanao ilay mpisorona be namaky ny lanitra mba hiditra nylohana ny seza fiandrianany fahasoavana, handray ny famelan-keloka, handray ny famonjena, handray ny fiainana mandrakizay. Ary izany ry havana no nahatonga ny tompo ilaza hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako, fa izy no ilay namaky ny lanitra. Izy rehefa natao tanteraka dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay. Ary noho izany, na iza mampianatra zavatra hafanao ivelan'izany dia manohitra ny lalana nataon'Andriamanitra izy. Ary eto dia tsara ny manamarika, efa misy voalaza ny soatra maso an-tany amin'ny testamenta taloha hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana ny efarany. Misy olona manangan-dala mpivavahana hafa, rehefa vavahana samy hafa rehetra ivelan'ny finoana fa Kristy Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra sy mpisorona be nanokatra ny lanitra ho antsika. Izay fivavahana rehetra manohitra izany dia lalan-kafa mitondra anao makany amin'ny fahaverezana no efarany, fa tsy misy lalana hafa na azahoana namonjy anao. Tsy misy lalana hafa azahoana mamela heloka ny olombelona mpanota afa-tsy ny rano ny fanekena vaovao dia ilay zanak'Andriamanitra nentin'ilay mpisorona be no tenendrin'Andriamanitra dia Jesosy tompo izany. Ray andro ry havana dia nisy olona ambony anankiray teo amin'ny tafika izay nilaza tamin'ny olona evanjelista iray hoe mba misy toeranao anay ve any an-danitra. Dia hoy navalin'ilay evanjelista taminy hoe mino va ianao fa mbola hisy galona any an-danitra. Ry havana, raha ohatra moa ka ho tonga any an-danitra ka aninona, fa moa azonao antoka ve io lalana izoranao io fa ho any an-danitra. Izao aneny voalaza izay manaraka azy aneny voalaza eto hoe ary rehefa natao tanteraka izy dia loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Ianao te ho any an-danitra nefa tsy mety manaraka an' Jesosy, tsy hoany ane ianao e, tsy hoany ianao. Na inona heverinao azahoanao mandova ny lanitra, tsy hoany ianao raha tsy manaraka an' Jesosy. Tsy hoany ianao satria tsy misy lalana afa-tsy izay manaraka azy. Nahoana? Satria izy ihany no nilaza hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao, izay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fanana fahazavana iny, izay mandeha amin'ny maizina dia farany amin'ny maizina ihany ny lalan-kizorany. Ary noho izany ry havana dia te hampirisika anao aho manomboka anio. Angamba tsy fantatra nefa mpanaraka ty fampianarana ity ianao na tsy, te hampirisika anao aho aza manaraka na iza afa-tsy Jesosy tompo. Tsy manaraka fomba mpivavahana ianao, tsy manaraka toko-mpivavahana ianao, fa Jesosy no araha ianao. Ary rehefa manaraka azy ianao dia tsotra ihany, aza mandeha makany amin'izay lalana fantatrao fa tsy andehanany. Azonao atao ve no milaza hoe Jesosy io ndao tario aho fa hanompo sampy eny an-tampony tendrombohitra karatra. Dia ilaza ve ianao fa hiaraka aminao hialoha lalana anao ho any Jesosy? Hialoha lalana anao ve Jesosy andao any amin'ny fijangajangana ianao, dia hangalatra ianao, dia hanodikodina volam-panjakana ianao, nandeha anao zavatra ratsy ianao? Hialoha lalana anao amin'izany ve ny tompo? Sanatria ane zany, tsy anao zany mihitsy izy. Ary raha ohatra ka lalana ao any an-danitra ny izoranao, aoka ho Jesosy ny tondro-taridalana anao isanandro. Ary mba hatanteraka izany, aoka ny teniny no arahinao, aoka izay lazainy no akatoavinao. Ny voasoratra hoe fanilo ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao. Inona ny arovana zatovy ny lalaka lehany tsy ho voaloto, fitandre manaraka ny teninao. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Ry havana, lay Jesosy Kristy mpisorona be ary dia sady zanak'Andriamanitra nitondra ny rano ny fanekena vaovao no mpisorona be mialoha lalana anao ho amin'ny seza fiandrianany ray. Dia hoy ny fampirisihana antsika hoe aoka anatony zany seza fiandrianany zany, seza fiandrianany fahasoavana amin'ny fahasahina ianao. Nenina zavatra mitranga aminao noho ny finoana ho an' Jesosy Kristy mpisorona be, dia mitenena amin'Andriamanitra hoe nolay Jesosy zanakao mpisorona be Andriamanitra no asahiko manatona anao, fa ny rano teo amin'ny azo fijaliana no azahoako famindram-po, ary no izy mpisorona be no azahoako manatona anao, hangatahako aminao zao zavatra zao.
aokahay manara-dia azy aho, aokahay miara-mandeha aminy aho, aoka ny fananao no ameno ahy, aoka ny teninao ny baiko ny fiainako amin'izay ataoko rehetra. Fa raha izany ny fiainanao dia milaza aminao aho fa fiaina tsambatra ny fiainan'ny olona manoloana ny seza fiandrianany fahasoavana noho ilay Kristy Jesosy mpisorona be voatendrin'Andriamanitra. Mivavaka isika, misaotra anao izay raha eo noho ny famoramponao sy ny fitiavanao. Zava-miafina tokoa no nasehonao taminay, fa zavatra misangany an-danitra tsy hitan'ny masonay, nefa no azavainao, nefa nambaranao fitahina ho anay izany. Misaotra ray malala indrindra, misaotra Jesosy tomponay io no nanekenao ho sady sorona isolovoinanay, no mpisorona be voatendrin'Andriamanitra hitondra ny ranony fanekena vaovao azonay manaraka anao anoloana ny seza fiandrianany fahasoavan'ny ray. Misaotra tompony amin'izany, ko satria manoloana ny seza fiandrianany fahasoavanao zahay Andriamanitra, misy zavatra mahatery ny fonay amin'izao fotoana izao, dia ny amonjenao ny taninay, fantatrao ny zava-misy eto, mifona aminao zahay ho an'ny ditra ny fonay. Fa na dia zany aza ny teninao dia aleonay ihany mandeha amin'ny lalakafa, aleonay ihany manalavitra anao, alaonay mandositra anao toy izay anatina ny seza fiandrianany fahasoavanao. Mifona izahay, omenao anay ny teninao, nefa aleonay ny tenin'olombelona sy ny hevitr'olombelona toy izay ny hevitrao. Mifona izahay Andriamanitra, manoloana ny seza fiandrianany fahasoavanao no hitarainanay aminao mba hanatanterahanao ny teninao hoe raha ny oloko izay natsona ny anarako nanery-tena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao ny an-danitra aho ka melany helony ary hanasitrana ny taniny. Andriamanitra, mifona izahay, sitrano hoe ny taninay, vonjeo Madagasikara, taio ny mpitondra anay rehetra mba ho mpitondra matahotra anao, ka ho tarigetra ny mpitondra rehetra tamin'ny ambara tonga ambony indrindra ka ny ambany indrindra izay efa nambaranao, sady efa etaetanay raha teo. Andriamanitra, dia ny ahatonga ty Madagasikara ity ho an'i Kristy ary hiavana aminao ny malagasy arak'izay efa nosoratany raha teo ao amin'ny lalam-panorenana. Ilaina ny hevanana aminao Andriamanitra, mangataka aminao ho izany anie ny tarigetra ny malagasy rehetra, ka ianao Andriamanitra no hitarika ty firenena ity ary ho tonga eto ny fanjakanao, satria anaiky anjakan'ny teninao ny mpitondra rehetra na iza ary ny fiangonanao dia hiara-miasa amin'ny mpitondra koa mba hatonga ny firenenay ho firenena kasitrany eo anatrianao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra ray malala.